misaotranao jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianarana faly manolotra ny fiarabana ho antsika tanora zokiny sy izay rehetra manaraka izao fandarana manokana izay amin'ny tianantsika ny lesony sekoly sabata ho an'ny tanora zokiny ary isaorantsika Andriamanitra satria dia aseho ao anatin'izany lesona izany sy ao anatin'ny soratra masina ireo fitaka izay ataon'ny satana mba tsy ho latsaka ao anatin'izany isika. Ny loha hevitra izay resantsika androany dia le hoe ireo mpiaro ny fanilo tsy ho faty, ireo mpiaro ny fanilo tsy ho faty. Izany hoe mbola ao anatin'ny tontolo-kevitry ny iraka izay ampanaovina ny fiangonana no lesonantsika ary mijery ny tantara isika. Ary efa tonga amin'izao vanim-potoana misy antsika izao zany ny lesonantsika ka mialoha ny idirantsika lalindalina kokoa ao amin'izany lesona izany dia andao hivavaka isika. Andriamanitra lehibe sy masina indrindra izay ny an-danitro misaotranao izahay satria dia mbola tafahoana soamantsara amin'izao fotoana izao noho ny fitahinao sy ny famindramponao. Ankehitriny izay raha mintina ny teninao dia mangataka ny fitarian'ny fanano masina izay ataonao aminay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Hitantsika fa mbola ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe no misy antsika amin'izao fotoana izao ary ny toko sy andinin'ny fototra izay diniantsika dia ao amin'ny apokalipsy toko 12:10 ka hatramin'ny andininy 7:10 izay ahitantsika ny fijoroan'ny vahoakan'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny andininy 1:10 izy manao hoe ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ony sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ny vahoakan'Andriamanitra zany teo amin'ny vanim-potoana antenantena dia niaritra ary io zany ny tsy ambaratelon'izy ireo. Satana zany rehefa tsy naomby tamin'ny ady izay natao tany an-danitra dia nidina teto ambonin'ny tany izy mba hiady amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Iza moa ireo vahoakan'Andriamanitra ireo zany dia izay lazain'ny soratra masina hoe ireo sisa, ireo taranaka sisa. Eo amin'ny andininy 7:10 no ahitantsika izany. Inona moa ny toetran'izy ireo dia anankiroa. Ny anankiray voalohany zany dia mitandrina ny didin'Andriamanitra izy ireo. Any anankiray faharoa dia mitana ny filazana an' Jesosy. Voalaza ny apokalipsy fa ny filazana an' Jesosy dia ny fanahy ny faminaniana ary ao amin'ny apokalipsy dia entina ilazana ihany koa izany filazana an' Jesosy zany dia le hoe ny hafatry ny anjely telo na ny filazantsara mandrakizay. Ireo zany no mampiavaka an'ity vahoaka sisa ity ary miantefa amin'ireo vahoaka ireo ny fanenjena farany izay ataon'ny satana. Satria ireo vahoaka ankoatran'ireo zany dia efa voafitaka satana. Hitantsika rehefa avy eo ny fomba ampiasain'ny satana ahafahany mamitaka n'izao tontolo izao. Fa ireto any tokony olona vitsy reto zany no kendreny satria ireo ny vahoakan'Andriamanitra eto an-tany. Zany hoe mampiasa ny fahefany rehetra satana mba hanenjeny an'ireo vahoaka ireo. Inona ireo fitaka izay ataon'ny satana? Ilayntsika ny mahafantatra ireo fitaka ireo. Ny anankiray voalohany dia tsy miova zany satana. Efa nampiasa an'ireo fanjakana tany aloha izy tahaka ny Babilôna, tahaka ny Mediana sy ny Persiana, tahaka ny Romana izay nanenjika an'i Jesosy fony izy mbola teraka teto ambonin'ny tany ary mbola nanenjika an'ireo apôstôly sy ireo martiora rehetra. Ary amin'izao fotoana izao na dia somary lefy aza ny hery izay nananany fanjakana Romana izay nivadika ho katolika Romana moa izy amin'izao fotoana izao dia mbola misoko mangina ihany mampiasa an'ireo firenena izay latsaka ao anatin'ny fandikan-dalàna izay latsaka ao anatin'ny fandriky satana. Ampiasaina ireo firenena ireo izay mpanjaka manaiky miditra ao anatin'ny fifanarahana izay ataony manenjika an'ireo vahoakan'Andriamanitra. Mety mbola tsy miseho amin'ny fomba miariary izany ankehitriny fa izay zany ny fomba ampiasan'ny satana, ny fanjakana sy ireo manam-pahefana izay eo ambaniny fahefan'ny satana dia ampiasainy anenjika ny vahoakan'Andriamanitra. Any anankiray faharoa dia mampiasa mpaminany sandoka izy, zany hoe mpampianatra izay mitarika ao amin'ny fampianaran-diso. Mampiasa ihany koa izy ireo fiangonana niemotra izay efa niala tamin'ny fampianarana voalohany izay noentin'i Kristy tao amin'ny filazantsara. Ary inona ihany koa zany ny zavatra ampiasainy? Manao fampianarana diso izy dia mampiasa ihany koa fahagagana izay mamitaka. Hitantsika ao amin'ny apokalipsy toko 7:10 fa hanao famantarana lehibe satana amin'ny alalan'ireo mpanompony, ireo mpaminany sandoka
izay mitarika ny olona ho amin'ny fampianaran-diso ary na dia ny olom-boa fidin'andriamanitra aza voalazan'ny soratra masina dia ho voafitaka raha tsy mitandrina satria tena manakaiky ny tena izy ny fitaka ka ireo zany no ampiasain'ny satana ary mampiasa ihany koa izy ny fahalementsika olombelo ao zany no hitany fahalementsika dia ao izy no mitarika atsika ho amin'ny fandikana ny lalàn'andriamanitra isaorantsika andriamanitra satria raha mahitatsika ao amin'ny apokalipsy dia fa resy satana ary ny vahoaka izay manaraka azy dia mpandresy andeny hovakitsika ao amin'ny apokalipsy toko 12:12 dia izy hoe ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry io zany ny tsy ambarateny inona moa zany ny hoe mazava-dehibe ny rany zanak'ondry io zany ny ranony fanekena izay manadio ny vahoaka an'andriamanitra izay manolo tena ho an'ny kristy zany dia dioviny amin'ny alalan'ny rany zanak'ondry mitafy ny fahamarinan'ny kristy mitafy ny famendrehan'ny kristy zany hoe ireo izay mandray an'ny kristy izay mitafy an'ny kristy zany dia mpandresy ny anankiray faharoa mitana ny teny filazana azy ny filazantsara eo ampelantanantsika ilay filazantsara mandrakizay io zany no entintsika andresenan'ny satana hitantsika fa jesosy rehefa nalaim-panahy dia nampiasa ny soratra masina izy ka io soratra masina io zany no fitaovana mahiry vaika afa-tsika mandresy any satana ireo zany ny tsy ambaratelo ny fandresena any anankiray farany dia voalaza fa tsy nankamamy aina intsony izy ireo eto amin'ity tany ity mantsy any satana indraindray mahakafanahy antsika hoe tahaka ny joby rehefa nahazo an'ilay le eo mijoba toko faharoa hoe ozy satana hoe kitioany ny vatany fa raha ohatra ka kitianao izy dia azao tsy manakatoanao izy ka eo zany no amelezan'ny satana any koa zany eo amin'ny fahoriana eo amin'ny aranofo hoe andao fa ampahoritsika amin'ny fomba mahiry vaika izy io tsy lefitra tsy nankamamy ny ainy intsony zany hoe tsy tokony ankamamy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao tsika ozy izy jesosy hoe aza tia izao tontolo izao sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao ary na dia ny tena antsika aza indraindray lasa fahavalontsika satria indraindray mety misy fironana ao amintsika mitarika eo amin'ny fakapanazy ataon'ny satana izay mety hanohitra ny sitrapon'andriamanitra ka dia aoka tsy ankamamy aintsika intsony isika ireo tsy ambaratelo anankitelo ireo zany no ahatonga antsika ho mpandresy eo amin'ity ady izay fanatrehana amin'ny satana ity dia andao hivavaka isika mba andresantsika ny fitarian'ny fanahy masina mba tsy ho latsaka ao amin'izany fandrika rehetra izay ataon'ny satana izany tsika hivavaka isika andriamanitra lehibe sy masina indrindra izay ny an-danitra mangataka aminao izay mba omenao ny fahamarinan'i kristy mba ho hitatsianantsiny eo anatrehanao izahay ary mangataka aminao izay mba ho raisinay ho ampinga ny teninao mba ahafanay manohitra ny fakapanahy rehetra izay ataon'ny satana ary mba hahatonga anay hiovafo ny afatra izay hoentinao amin'ny alalan'ny teninao amin'ny afatry ny anjely teny ary mangataka aminao izay mba aharitra eo amin'ny fakapanahy mba tsy ho latsaka ao anatin'izany indrindra fa eo amin'ireo zavatra izay hitan'ny satana fa hankamaminay mangataka aminao izay mba ho esorinao aminay ny fankafizana izany rehetra izany izay mifanohitra amin'ny sitraponao dia apetraka impiaran-taninao izany vavaka izany ary tononay sangatany amin'ny anaran'i jesosy amen dia misaotra antsika rehetra indray nanaraka izany fandarana izany mba ho mpandresy tsika rehetra ao amin'i jesosy amen